mitodika ny hoe lazaina fa nohony hoe rano tapaka ny jiro tapaka io zany a tsy tokony fanjakana mihitsy nomenatsiny fa itsika tsy fametsiny a fa rehefa mitandrina koa tsika efa fatatsika fa tapaka ny jiro a de tokony mailontsika tsy ametraka sakafo any fa raha nomena tsiny ngamba raha metsiny a de reo mpiasany jirama ireo syndika reo sady efa mahazo jiro maimaimpona mahazo ray maimaimpona nanapotika ny jirama nandritry ny 20 taona de rehefa mijery vahaolana ny fanjakana de izy indray no hitokony reny ngamba tokony mena tsiny. Palmerabatsika mpanaraka amin'ny fandaharana. Ia, salama tsara ianao manao. Tokony iraisantsika ombona atsika vahoaka malagasy rehetrarehetra ampiasa ny jirama. Efa manomboka izy io fa saingy mbola tsy ampy amiko. Satria inona ny antony izao? Tsy piasa ny jirama rery miarany zavatra io fa tsika vahoaka malagasy manerana an'io. Manano antsoavo departemanta ministera rehetrarehetra. Mimbona re miaraka amin'ny jirama. Tsara efa ataoko hoe miara-miatsika nareo departemanta ministera rehetrarehetra hitsakanavaka na ministera iza na ministera aiza. Manomboka avy ety amin'ny faritra Ambatondrazaka hoe le ratsa mangaika ety mandraka tonga ny Siby any Antananarivo. Fa voavaly tsy fidy ny fangatantsika na io. Azy tonga dia eritrereto hoe tsy mila n'izany hoe andeha lahatra amin'ny trezime izany tsika. Fa tonga dia tsika fotsiny no mahay amin'ny position ataotsika. Amplisin'izay mbola misy zavatra tsy ampy kely ihany koa. Ale tsy tononoko eto le zavatra ny seho tamin'ny 2002 taty amin'ny faritra Ambatondrazaka. Fa zany zavatra zany tena faran'izay aingana indrindra mampiongana ny fitondrana raha zay vita ny piasan'ny jirama. Miantso anareo personnel rehefa kelikely fa tsy avokako ny fandaharana eto. De zay fa matatitra. Ankasitrahana madame Giselle tao anatin'izay fanazavana izay azadiny fa afaka miditra amin'ny vantany sika tao anatin'ny fandarana aloha amin'izao ka hatramin'ny 1 ny 38 14 882 24 no antsotsika ao anatin'izany na ny 32 12 888 19 ihany koa raha ny vaovaovoray aloha hatramin'izao fotoana izao satria sady miresaka sika ny ataontsika hoe le famporosian'ny fanjakana ny vahoaka malagasy andositra sy vahoaka ny velany zay ny lohahevitra voalohany ary miresaka ihany koa sika ny olan'ny jirama amin'izao fotoana izao raha tsika ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba anao efa tafiditra ianao tonga dia afaka miteny avy hatrany nany fianaratsoany koa amin'izao fotoana izao dia ny tokona ny mpiasa tsy misokatra amin'ny birao mihidy tanteraka amin'ny birao ny jirama ao tsy an'olon-droa fianaratsoa nanomboka ny maraina teo ao anatin'ny toeram-piasany reo mpiasa no mitokona tsy miasa mijanona avokoa ny asa miray feo mpiasa ny jirama manerana ny Madagasikara izy ireo amin'ny tsy fanekena ny sata vaovao zay ambaran'izy ireo fa amotika ny orinasa sy ny vahoaka malagasy raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko dia ahoana fandehany eny tompoko efa tafiditra ianao miaraba ny sanaraka ny fandaharana dia miaraba nareo teknisianinao ny ano vaovao radio arakaray tamin'ny teo dia gaga mihitsy rangaty mbola misy miteny foana tamin'izao miresaka izao fa ny avampanohatra ny tsy afahatsika mandroso fa angamba mipanohatra afaka miteny amin'ny fitondra hoe teza atao fa mitondra ny afaka manao zay ataony zao alo maheno anao tsara ny mpitondra afaka manao zay ataony zao ako maninona no miteny foana hoe tsy afaka manao zavatra tsara ny fitondra sa tsy tenen'ny mpanohitra fa tiry sam'ireo zavatra ny tenen'ny mpanohitra moa ny taterahan'ny mpitondra ary tiry tao anatin'ny tenen'ny mpitondra ny taterahan'ny mpitondra amin'izao so dia mba afaka mba haverimberina ranga reny resaka maro be zay tenen'ny leny mba hoen'ny olona rehetra eny fa nata amin'ireo mpanohitra anazy ireo ary no fantany tsara fa miasa izy fa tsy miasa
atramin'ireo fomba anazy ireo koa avy ereny reny dia samy miara-miheno tsika rehetra hoe navita ny zavatra miteneny nisy sasy navita rehefa dia moan'ny radio vala mivalopolo mahazo torato ankasitrahana ianao ary tena tadidiny tsara le valo amin'ny valopolo fa valo amin'ny valopolo teboka valo tavela lasa mikasokasoka anao raha vao valo amin'ny valopolo fotsiny resahanao no tadiavinao anatin'ilay izy misy antso manaraka raha isitsika raha tafiditra miarabanao efa tonga dia mitenena avy hatrany a allo ia eny tompoko efa tafiditra ianao mirabanareo rahalahy efa folo seconde salama tsara vao maresaka veranga hoe akatoy very machine administratif rehetrarehetra zao fanarotana tompoko akasana ianao amin'izay teny sady foy no mazava akatony amin'izay ozy izy a ny machine administratif rehetra fa zao mifanarotana zay zany ny antso voaraintsika teo a misy antso manaraka tia nasolova mifanindro koa le antsotsika sarotsarotra ny mandray azy fa raha miresaka an'izay atao hoe jirama manao fitokonina satria ny antoamasina ihany koa dia mitokana araka izany ihany koa ny mpiasa eo anivon'ny jirama ary ny zavatra mahalasa saina ao anatin'ilay izy dia hovaky ihany ty adiny jirama sy ny fanjakana ty rehefa atsoatsy satria eo le sata vaovao izay hoe apetraka amin'ny fanjakana tsy eken'ny jirama dia samy milaza nefa indrindra ny eo anivon'ny fanjakana fa hoe malagasy no tsonjovina fa hito zany le izy mivoaka ihany le zavatra tsy misy takon'izay tsy ho hita ary marina izay tsy hipotrany e dia miseho ihany le izy aty oriana aty zany hoe ay tsy tena le malagasy ka izany no tena totofana sy fokisana amin'le fitiavana ao anatin'ilay tanjon'ny fanjakana amin'le fahatapahan le fahatapahan-jiro rehefa tapaka ny jiro mantsy tany zany tany amin'ny 8.4 ny 7.4 nda aloha raisitsika ny antso manaraka dia ahoana mifandehana miverina ihany a namana gaeton a madame Gisèle ihany ny aty amin'ny district Ambatondrazaka zao anankitelo mantsy ny foibe ny jirama ny ray ary amin'ny rano ireny vohiditra amin'ny reny 44 dia ny anankiray amin'ny électricité eo Pasambasimba ny ray ary Ambomandroso dabandra re daholo le lalana atsika miteny zao zany hoe tsy Toamasina rehetra tsy Tananarivo rehetra fa nahaty amin'ny district Ambatondrazaka le région lehibe ny faritra rehefa mitokona koa ary ny mpiasa rehefa milany mamoaka banderolina be eo ny vavahady hoe tsisy service minimum ka eto ny angatako mpiasa ny jirama aza manao service minimum i service minimum io ihany no mahadiso atsika gasy fa rehefa riatina le izy dia riatitsika aza manao service minimum raha azo atao azo ale tonga dia afosako eto mihitsy ty zavatra ny ainana tamin'ny 2018 ty na tonga nirotaka na mayan'ny tomobile ny commissariat de police taty Ambatondrazaka teo Antsatanteraka ny tapaha mpiasa ny jirama ny rano ny lehibe ny district ny be ny tanàna ny député taty Ambatondrazaka hoe ianareo mpiasa ny jirama plombe électricité reo mahay an'izany fa tsy ataovy izany nareo madinika re dia mavita amin'izany iko tenenina dia hoe tonga dia atombo avy ety amin'ny district le izy tonga dia fizy zare aza mena rano aza mena jiro vita ny aditsika zany hoe tonga zany dia ampijarena zany tsika vahoaka zany mila miaritra an'izay hoe tonga dia tapahany jirama sady tsisy rano ny tsisy jiro dia groupe dia tia ndray nefa nyteneniko tsika vahoaka tsy any jirama tsika no mandeha ny grefy fa miaraka tsika mandeha manampy ny mpiasa ny jirama zay angamba ny zavatra foy tiako lazaina fa mankasitraka to mankasitraka anao ny amin'ny fanehoan-kevitra ao Gisèle ary zay moa zany ny zavatra misy raha ny hita aloha zany zao ny Toamasina sy Fianaratsoa ary ny eto Antananarivo hita io tsy mbola misy an'izay service minimum zay fa tena mikatona tanteraka ny sampandrara raha isika ny antso manaraka miaraba tompoko miarabanao dia ahoana mifandehana aovenao izy teo ye fa anisan'ny tena mampalahelo ny dia izao hoe lasa
kitro ifaharan'ny rihatra foana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny tandrevaka Iangonan'Andriatra. Angonan'Andriatra. Raha isika ny tsy manaraka aloha miaraba tompoko miarabanao salama tsara ianao eny tompoka efa izy indrindra dia misaotra amin'le fandarana voalohany aloha dia hoe tena miaraka amin'ny raha hita amin'ny mpiasan'ny jirama marina hoe mety ny ataon'ny mpiasan'ny jirama fa le fiainam-bahoaka koa fa tena tsy mety iny e manko amin'ny radio namana miteny manaratsy an'le mpiasan'ny jirama hoe mangalatra jiro hoe mahazo jirama foana io normal satria ianao zao ohatra hoe raha zao raha miasa mpamokatra siramamy a mahazo siramamy ianao miasa ao mpanao menaka ianao dia manao menaka ianao jirama mpiasan'ny jirama miasa ao amin'ny électricité oa normal izy raha mahazo tombony izy hoe tsy mandoa vidin-jiro e fa aoka olona zany tsy alay fanahy hoe mahazo jiro mamambona ny jirama mangalatra ny mpiasan'ny jirama manana proof dia nareo miteny an'izany hoe nangalatra marina le mangalatra jiro le mpiasan'ny jirama zay le izy fa marina hoe misy mety misy anoany hoe mpiasan'ny jirama mangalatra jiro fa tsy izy rehetrarehetra aloha faharoa manarak'izay manome courage manome mampahery an'le mpiasan'ny jirama e olona le zao fa tsy afaka amin'ny grevy tony e anareo ny afaka amin'ny grevy dia taresy le tolona fa malaraka izay satria efa zao fa tsisy zavatra manjary tony zao ny fiainana eto e rehefa lasa ankarana zao ny tiatasa rehetrarehetra tany rehetrarehetra na eto Antananarivo na any ambanivohitra ankarana zao manjary alao andeha le grevy fa io zany tsy hoe amaolana ny fanjakana fa eto moa zany tsisy fanjakana fa fanjakan'ny barony eto satria io fanjakana io fanjakan'ny baro io tsy fifidianana na alana an'io fa eritretra sy amboleta dia alao mila tena arodana tamin'ny fakana io fa tsy hoe amaolana io le fanjakan'ny baro dia hoe eny ary fa mbola anohy indray izy ankasitrahana ianao ary tsy maintsy izay moa zany ny izay fomba fiasan'ireo ihany koa ary raha ny fahitako tsy maintsy isy indray ny famonoana afo ka na maly ary zao dia efa ezaka famonoana afo sy ataontsika hoe fampandrinadrisana izy zany lazaina hoe tokony iodina foanafoana ataonareo takalonaina ny vahoaka sinsisy raha isitsika ny antso manaraka miaraba tompoko miarabanao efa tafiditra ianao tonga dia afaka miteny misaotra miaraba antsika rehetrarehetra ao amin'ny Kola FM moragna dia miaraba ny mpikarakara salama tsara niaza ny teny mba tasandry le ty vaty any eny tompoko niaza ny teny mba tiako antsaterina dia zao ampiasan'ny jiramay makahery an'zareo le grevy ataon'zareo tsika mba ho tafitatsoma sara ny zavatra takina tsy maintsy misy ny mpamadimadika majinijinika ao tsy maintsy misy ny voatsolotsolotra ao ary efa misy mandeha sady ny fefa hoe misy atokon'olona vitsivitsy mitarika an'io ka ho samborina fa dia maherezitsika mahereza makahery ny mpiasan'ny jirama rehetrarehetra raha tsy mivondrona ohatry zao ny rehetrarehetra tsy tafavoaka mihitsy sika firenena efa lasaka kajy vahoaka mihamahany zao dia efa mahare sady hiakatra ny jiro amin'ny volana ambony ny vidin-jiro ka dia mirary soantsika rehetrarehetra tafitany tolona somatsara misaotra nina tompoko misaotra anao ihany koa mankasitraka anao avy any vato eny nitondra an'izay faneho-kevitra ao izay eo amin'io resaka hoe jiro izy io le izy ho ampotra ihany le izy nge ty oariny hoe ainareo kay tsy tian'le vahoaka akory ilay fanjakany fa dia hoentinareo fotsiny le izy hoe fanjakana tia vahoaka ndao raha isika ny antso manaraka dia ahoana fandehany marina mihitsy ny tenitra namana efa misy mamono afo voanomaly nijeren'ny télévision tsy télévision mpanjakana moa zany fa le télévision ny an'olo privé milaza tsy fanjakana misy senatera anankiray izay avy any amin'ny faritra atsimo efa tena mamono afo tanteraka ny zavatra io ka ny tiako tenenina ho antsika na ho anareo pigrevy mpiasan'ny jirama fa izy zany miandro topo fotsiny zany izay hoe andao dia lasa manaiky viravirain'olo mena viravirain'olo mena zany tiako tenenina hoe totonan'olo vola be na re dia anginy fa eritreretra ny fomba hiafaran'ny taranaka faramandimby sy le vahoaka malagasy iny eo hatramin'izay jirama io tsy mila fanampiana zany fa niodina automatique io ary mahavelona izany etrety misy mpiasan'ny jirama marasy teneniko anareo fa tsy mahazo prison charge mila atao bilan maromaro izy tsy mahazo prison charge izy lasa mamoaka vola posy dia raha ohatra zany hoe lasa nkarana iny
ity zavatra ty hoe tsy vo zao hoe fa tany amin'ny 2022 efa nitototra io hoe hoambidy mikarana dia tamin'izay mifafafa be dia be mifanohatra ny tena dia tsy lasy dia io avadiny service minimum avadiny société anonyme io ndray fa tamin'ny 2022 efa farereny feo hoambidy jirama ka ny afatry fotsiny izany ho antsika vahoaka malagasy raha ohatra antsika tena te hiala ho amin'izao hialany mpitondro io dia raha ohatra ka hoe tapiaraka izay hoe ho tapahany jirama manomboka avy any amin'ny ratra mandraika aty amin'ny distrika ny rano sidimo dia mba tsy ilay jirama ny omentsika tsiny fa tonga dia ohatra antsika na miaraka satria fananam-bahoaka ny jirama fa tsy fananany mitokana orinasa mpanjakana orinasam-bahoaka erma dia efa potika ny télécom malagasy efa lasa ny asineny izy ity karana i télécom i telma ny vany asy télécom malagasy efa lasa ny karana andeha koa ty ny jirama ny solima efa lasa ny zareo koa dia inona zany sisany tsika raha lasa ny jirama kelikely koa tsika na aseny anofany ty Madagasikara ty raha voavidiny daholo ireo dia lasa tsika tompony iray mangatakatiny amin'izay fotoana izay izay ohatra ny hoe solima efa tsy amin'ny malagasy télécom fa tsy amin'ny malagasy Air Madagasikara io fa io izy io efa fa tsisy tsony koa io le jirama sisany dia io sisany mba irovantsika na mafy zay tsy andehanany ho any amin'ny karana satria karana aloha izao no mandaka eto zay nefa makasitraka gaetan ankasitrahana ianao ao anatin'izany ary maromaro mazava moa zany ny resaka ao anatin'izany rehetrarehetra zany io dia tena volonté politique an'ilay mpitondra fanjakana no tsy misy ao anatiny politika io raha misy izany ataontsika hoe fahavononana politika ahafahana manova sy manatsara izany tokony ny efa misy hita taratra zany firy-taona moa ny fitondrana rajoelina ny teo zay raha koa tiatsika ny hatrany amin'ny tetezamita tsy efa ananiky ny 13 taona dia izao ny hafarany ny jirama dia eo dia omeko tsiny ihany ilay hoe voalaza fa ireto mpiasan'ny jirama ireto manao fahiranina manao ataontsika hoe manao otazy ny vahoaka malagasy tsy atompoko fa raha misy ny tena manao otazy ny vahoaka malagasy tsy mpitondra fanjakana ve amin'izao ataontsika hoe fijaliana amin'ny lafin-javatra maro izao any no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe sao dia diso fomba fijery ary izay koa no mila hitandremana ao anatiny satria tsy maintsy hisy zany ataontsika hoe kitolotsolotra araka ny tenen'ny namana teo ahafahana mandrebireby ireny ataontsika hoe fitakiana ireny raisitsika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko miarabanao dia ahoana fandeha ary aminao fandeha makaitan miarabany Andriamatofy ianao asina sy ny teknisianinao ahoana fandeha na ngary resaka hitanao ty le resaka député faraisana fahadimy ty tena fa akaiky tamin'ny mary namany le resaka tsy efa zakanao ny tokony jerena mombana resaka jirama hoe amin'izao tapaka dia tokony mombamao zany ny vahoaka malagasy nefa le jiro inge tsisy zavatra hitantsony hoe amin'izao ny tapaka na amin'izao ny tsy tapaka dia nefa le zavatra koa mahazo ny jiro tany manao tiktak mandeha dia tapaka dia mandeha dia tapaka mba zavatra be izy tiako tenenina va tiako atongavana zany hoe tsy tokony mihezika maha député zany koa le rangaha iny satria le rangaha iny koa diso misekoseky loatra diso ohatrany hoe tena diso misolelaka loatra tsy tako izay tena hoe solombavam-bahoaka anazy fa tena diso misekoseky loatra tsy mba misy zavatra mba hoe mahasosy mba mahatsara ny zavatra tenenina amin'ny mahasolombavam-bahoaka anao nefany lalana makany aminao mila fa misy fomba anazy ireo mihaino tsara mihitsy nyty ona amin'ny fandehany ity lalana midina makany aminao any ambony da iny tsy vitanao pave tonga dia mikotana ambony ambany lalana midina mihitsy ilako izay tsy olona mitahy nefa any misy anao lalana midina makany ianao ary tsy vitanao nefa fiainam-bahoaka zany ny teneninao azy zany le resaka TVA iny kereka zavatra vateniny hoe tsy mahavaly efa tsy rehefa tsy zaka dia aza mindra mbola ny banky aza maka volana ny banky nganaka vetrahany le olona
Pieta rehetrarehetra reo nge presque midina mbola amin'ny banky daholo miresaka fivarotana samy resaka zavatra ahodina sy sady ho any amin'ny tranonao daholo le olonao angataka vola sy teniteny foana malanjalanja ao le le fomba fiteny ela fa mana fotoana be menan'lina de saina mba ohatra eo amin'ny tontolona amin'ny tany nefa ena mba risy fombavam-bahoaka fa tsy tako fa zay masombavam-bahoaka aloha tsisy laivana azy zay aloha de rehefa avy eny mamerina le namalagasy foana. Makasitrana ianao ao anatin'izany faneho-kevitra zany ary misy olona maromaro ny ohatra iray zay a fa za tsy teny hoe ny rehetrarehetra fa misy maromaro no ary betsaka mihitsy na amin'io fanamariana mahakasika ny solombavam-bahoaka iny amin'izay resaka hoe fiarovana be fahatany ny fanjakana na dia fa ao anatin'ny atao hoe tsy fahombiazana ara ny fanjakana na dia misy ara marary an'ilay vahoaka enjana ny Gaëtan raha miaina ao tokantrano izay fotsiny ianao ndao aloha raisika ny namantsika manaraka dia ahoana ny fandehana miarahabato aminareo amin'ny direction des affaires financiers na midafa makasitraka anao raka tsisy vola zahay io e govavy reo govavy any abatondro zaka ora olona matetika miditra amity nareo olona tena mahery fo etsy a maka eranareo reo olona manaraka zay a maka erany koa namana lanto ay efa karazana plus ou moins efa karazana démonstration de force kely any a zao zavatra zao fa lanto moka milaza hoe tsy matatra maka ery nga tya mbola itromoko lanto reo afarany a mikasika ny dirama mba ho tonga le fitenena malagasy nareo tompoko ikapa ahitany tonina tsy mbokapa vetiny a fa ikapa an'le anina misy ikapa an'le fary voatrany hoe fary ahitany toniny andidy ahitany vaniny de makasitraka tompoko makasitraka anao ihany koa mahitsy sady mazava zay ikaponareo ahitany toniny andidinareo ahitany vaniny fa de asa re ndao aloha raisika ny antso manaraka dia ahoana ny fandehany miarabanao namana teo iny sotra betsaka nanome courage fa mikasika an'le député en 5e mikasika ny TVA zao ny vavana voakany hoe rehefa tsy te handova 20% dia aza mahasambotra vola amin'ny banky orangatia zay mihitsy le fa izy ianao hoe adala ve sa maninona ankina an'ireo PPM rehetrarehetra reny ka mitsambobola amin'ny banky dia safy zany ianao zany tsy mijery ny tompontsoam-bahoaka fa ny tompontsoa any am-posinao ny arahanao tsy mety mihitsy zany amina tokony ianao iara-iady zany a no iara-iady ile vahoaka zany e nare boribory tany fadimy aza misy misambotra vola amin'ny banky na rehefa efa zany niteny député nareo ao amin'ny assemblée hoe rehefa tsy adoha le 20% a dia aza misambobola amin'ny banky zay ngamba fa makasitraka anao ny amin'izay faneho-kevitra ao izay a tena mahavaivay ny Gaëtan sy ny mpiaino izay faneho-kevitra izay satria faneho-kevitra roa tao anatin'ny herinandro a ny hoe rehefa tsy mahazaka ilay 20 isan-jato aza misambobola amin'ny banky dia nivoaka fakomaly alina sy ny omaly tontolo andro ny hoe rehefa fantatra fa ho tapaka ny jiro dia miomana zay anisan'ny atao hoe somary manompa vahoaka malagasy ihany raha zany toe-javatra zany satria ohatrany na fitaovanao aotranany areny Gaëtan efa tsy fantatra ohatsony zany na jironao arany eo atokantranao dia efa miaina amin'izay ianao hoe tsy piako tsony tsy fa ny tapaka ho azy io rehefa avy eo e ndao raha isika aloha ny antso manaraka dia ahoana fandehany mihezana sisy eny tompoka tafiditra anao ao afaka miteny avetrany ianao namana manano mbola tsara tsika jiaby mbola tsara e nanona koa ty antseranana ty eny tompoko afaky maliny za moa nikorana tamin'ny télé teto hoe ohatrohatran'izao firafitsika malagasy misy a sokajy malagasy a antsoina hoe vazaha mainty misy a sokajy malagasy antsoina hoe mpankatoa ary misy sokajy malagasy ataoko hoe mpiandrandra fiovana fa misy anankiray tsy voatonoko tamin'ny afaky ny maty hoe misy malagasy a mena lamba zay ireo tsika malagasy ka amintsika ankehitriny a atao amin'ile sokajy vazaha mainty ireo no tana ny fahefana ataoko hoe monopole manageja io vazaha mainty io a misy sokajin'olona maro io tsy anavahana mpandrarano betsaka ao
mpandarany betsaka ao, misy mpiasa mpanjakana ao, misy maramila ao anatin'io ny karana indrindrindrindra ka zao ny fandeha izy io a efa resaka réseau anankiray tambazotra ohatran'ny any mafia io ary efa mifanao pacte mihitsy ireo fa tsy maintsy hoe anazy mandrakizay ny fahefana ary zay ataony rehetrarehetra tondra ho any amin'izay ary ny 10 alin-dahatsy reto le mpakatoa reto ireo no tena ataony fitaovana ary efa azo ny mpitarika an'ireo tafika ireo efa azo ny aby vazaha mainty aby mitarika an'ireo tafika ireo général ireo vazaha mainty aby ireo tsisy anavahana ka noho izany a zao le firosoantsika zao za mahita efa makany amin'le tokony fandraisana ndraiky sy le marobe mpiandrandra fiovantsika ankehitriny tsy tokony atahotra tsy tokony isalasalantsontsika tokony anafinoana fa hoe afaka mavity tsika tondra sy manafitra nyity fireneny ity misaotra amin'ny fandraisana ndraiky tefa ataony zay efa mijoro zany amin'izao fotoana izao mankasitraka anao ihany koa amin'izay fanehoan-kevitra ao izay a fotoana zao izy izay namana teo any amin'izay fandraisana ndraikitra izay a mankasitraka nefa mijoro ihany koa